Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatrano telo sy roa arivo. Vous présente Ny vava. La fagina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Brillant aux maths de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vava. Niteraka fanehoan-kevitra maro ny kabary nataon'ny filoha malagasy nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikamba natao New York. Fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy fangatana fanampiana no nisongadina. Raha ny toerana misy ny firenena manoloana ny ady ao Ukraine no nandrasana, raha io fanehoan-kevitra io hatrany. Nanamafy ny fanamelohana ny Rosia ao anatrehan'ny fanafiana izay ataony any Ukraine ny antoko malagasy miara-miaina. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena, mandika ny lalàna iraisan-pirenena i Rosia eo anatrehany io ady io. Mitondra faisana manoloana ny faratsiany kalitaon'ny solika ny mpanjifa amin'izao fotoana. Maro ny fahasimbana teraka izany amin'ny fitaovam-pitaterana toy ny moto sy ny fiarakodia tato anatin'ny andro vitsy izay. Manaitra ny fitondram-panjakana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina ao amin'ny faritry Melaky, tsy mifidy ora ireo dahalo ary mandrava hatramin'ireo tanan-dehibe. Any ivelany, olona manarivo no nanantanteraka fihetsiketsehana ao Malta ny Rosia taorian'ny tafa mahakasika ny opération spéciale izay niantsony ny filoha Vladimir Poutine réserviste telo hetsy hiady any Ukraine. Mahery ny 300,000 araka izany ireo voasambotra ny mpitany filaminana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ampifaliana hatrany tongo-klasy tongo vavy no hijidiako indray ny tokantranonao amin'ity alina ity atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izay niteraka fanehoan-kevitra maro ny kabary nataon'ny filohan'ny pirenena malagasy nandritra ny fivoriam-be fa 7 ny firenena mikamba natao New York omaly raha tokany toerana misy amin'ny Madagasikara. Manoloana ny ady ao Ukraine no nandrasany maro toa fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy fangatahana fanampiana no nisongadina nandritra izay. Abraham Randriamanana. Omaly no nandray fitenenana nanoloana ireo filoham-panjakana samihafa nandritra ny fivoriam-be fa 7 ny firenena mikambana tany New York ny filoham-pirenena malagasy. Nanamafy ireo fitakiana sy ny fangatana samihafa manoloana ny toetra raha ankehitriny ny filoha. Isan'izany ny fangatana ny fampihenana ny viditsolika ho an'ireo firenena andalam-pampandrosoana, ny fanamafisana ny fitakiana ireo nosy malagasy ary ny antso amin'ny anajana ny fifanarahana mikasika ny Fond Vert pour le climat tapaka nandritra ny COP 21. Maro ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena sy ireo mpisehatra politika samihafa tao aorian'ny kabary nataon'ny filoham-pirenena ity tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Ho azy ireo miendrika ho pré-campagne na fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana ireo teboka navotra ny filoha nandritra ny fandraisam-pitenenany. Isan'izany ny fitanisanana ny andinindininy amin'ireo asa-kasaina ho tanterahana amin'ny ho avy, toy ny vina entina mpandrosoana ny Madagasikara izay voarakitra anatin'ny PEM na ny plan émergence Madagasikara. Mikasika ny toetra raha, ny olana sy ny krizy maneran-tany vokatry ny ady ao Ukraine. Tsy hita mazava ary tsy niditra lalina momba izany ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony. Efa maro anefa ireo firenena anatin'ny firenena mikambana naneho hevitra na nameloka ny Rosia amin'io ady ataony amin'ny Ukraine io. Nasongadiny kosa ny fitarainana manoloana ny fiantraikan'ny ady amin'ny firenena toa ny Madagasikara. Ady izay tsy tokony hisy raha tsy nisy ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine. Ary hatreto tsy mbola nanameloka izany ny firenena malagasy. Niteraka fanehoan-kevitra maro io fangatana nataon'ny filoha io, kanefa i Madagasikara izay nanamafy hatrany tsy fiandaninina amin'ny andanina amin'ny ankilany manoloana ity ady ity.
fa mahakasika izay ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia izay efa nitondrany antoko MMM ny fomba fijeriny sy ny toerany efa ambolana maro izay. Ambolana nanamafy ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany fa manameloka ny Rosianina eo anatria ny fanafiany izay ataony any Ukraine mandika ny lalàna iraisan'ny pirenena sy manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena. I Rosia eo anatria dia tia namafisy ny antoko ihany koa fa diso lalana ny fanjakana malagasy amin'ny fanapa-kevitra noraisiny manoloana izay. Eo anatrehan'ny fivoarany toetra raha eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ankehitriny, nanamafy hatrany ny heviny mahakasika ny ady ao Ukraine sy Rosia ny antoko malagasy miara-miainga androany. Nanamafy ny antoko fa manameloka ny Rosia izay mandika ny lalàna iraisam-pirenena sy manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena. Tsara ny manamarika aloha fa ny antoko MMM dia mijoro mandrakariva amin'ny hevitra zay fanaposany. Ny antoko MMM dia manamafy fa tsy mety ny zavatra nataon'ny fanjakana Rosianina satria tsy ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena zany. Madagasikara dia anisan'ny mambra ny firenena mitsambana ary ny firenena mitsambana dia mandala ny lalàna iraisam-pirenena. Ao anatin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia misy ny atao hoe inviolabilité territoriale. Izany dia midika fotsiny hoe tsy azon'ny fanjakana anankiray atao mandeha manafika tany anankiray hafa. Lalàna iraisam-pirenena zany ary lalàna tsy maintsy arahana. Dia manameloka tanteraka ny MMM ny zava-miseho ary mandiso tanteraka ny zavatra nitenen'ny fitondram-panjakana malagasy satria tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena izany zavatra nataon'ny fanjakana malagasy izany. Ny datiny 17 ny volana septambra lasa teo no nanao fanambarana ny masovoan'ny Rosia izay miasa sy monina eto Madagasikara ary nampiseho ny fankasitrahan'ny fepetra no raisy ny fanjakana izay tsy mitanila na teo aza ny tsindry izay nomen'ireo tandrefana. Raha ny hita mifanipaka ny fanapahan-kevitra misy eto amin'ny firenena raha toka mitaky ny fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena isika amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo, saingy mitsipaka kosa izany lalàna iraisam-pirenena izany manoloana ny ady ao Ukraine sy Rosia. Diso lalana ny fitondram-panjakana malagasy na teo aza ny filazana fa vonina hanoana ny Madagasikara i Rosia hitaky ny nosy malagasy. Ny lalàna iraisam-pirenena sy ny firenena mikambana izay efa manaiky fa any Madagasikara ireo nosy ireo. Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ambasador'ny Rosia teto Madagasikara ny hanoana ny Madagasikara dia mety misy fiatraikany ratsy ho an'ny Madagasikara satria fantatsika tsara fa ireo firenena lehibe eran-tany dia manameloka an'izany zavatra nataon'ny Rosianina zany ka ny fanohanan'ny Rosia ny Madagasikara dia mety hitarika tsy fahafaliana ihany koa ho an'ireo firenena lehibe eran-tany ary ety hisy fifandraikany ratsy ary fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny ireo firenena ireo. Manamafy tanteraka zany ny antoko malagasy miara-miainga fa diso lalana ny fitondram-panjakana malagasy. Antoko MMM dia mijoro mandrakariva amin'ny fanarahan-dalàna na eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena zany na eto amin'ny lalàna eto anatiny. No amafisiny ny antoko malagasy miara-miainga hatrany fa ny lalàna iraisam-pirenena dia natao hiaro ny zo sy ny fiandrianany ny firenena tsirairay, indrindra fa ny firenena izay tsy matanjaka ara-toekarena na ara-tafika. Raha tsy ahivina, ny volana Martsa ny antoko malagasy miara-miainga no nanapa-kevitra tsy aradia amin'ity fitondrana ity intsony. Ny fanjakana malagasy dia tokony hijery ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy manokana amin'ny fanapahan-keviny fa tsy mitady tombontsoa hafa ankoatr'izay. Eo anatrihan'izay ady izay hatrany dia taorian'ny hafanio-kevitry ny masovoa frantsay Christophe Bouchard izay nilaza fa tsy mitombina ny filazana fa tsy fiandanina ny tsy fanamelohana ny firenena iray izay mandatsaka bomba amina firenena iray hafa dia nitondra ny heviny ihany koa ny masovoa ny vondrona Europeanina tamin'ity androany ity. Nanamafy ny fiandaniany vondrona Europeanina amin'ny Ukraine araka izany ny tenany androany, tenany moa izay masovoa vaovao miasa sy monina eto Madagasikara mandidina ny 9 farafahakeliny ireo olon-tsotra maty no ity fanafiana tsy ara-drariny ataon'ny Rosia ny Ukraine ity raha ny fanazavana nampatsy ahiviny ankelan'izay fa nampitombo ny fanampiana ho an'ny Madagasikara ny vondrona Europeanina hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo nateraky ny ady ao Ukraine. Manoana tsy misy fepetra ny firenena Ukrainiana ny vondrona Europeanina eo anatrehany fanafiana tsy ara-drariny izay ataon'ny Rosia azy ireo ho ny masovoa vaovao n'ity vondrona ity androany. Nanamafy izy fa fanajana ny zon'olombelona sy ny soatoavana hifanarahan'ny firenena Europeanina no antony izao fiandaniana izao. Donc l'Union européenne a réaffirmé
encore récemment son attachement à défendre ses valeurs. Vao aingana ny vondrona eropeana no nanamafy ny tsy fiovan'heviny amin'ny fanajana ireo soatoavina iraisan'ny rehetra. Nandritra ny lahateny nanamafy araka izany ny filohan'ny komisiona eropeana ny fiarahan'ny vondrona eropeana tsy misy fepetra amin'ny Ukraine. Ukraine izay miady amin'ny herisetra tsy ara-drariny ataon'ny Rosiana ankehitriny. Ny azo lazaina dia tokony ny firenena rehetra ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena no miara-mihetsika anatsahatra ny fanafiana tsy ara-drariny ataon'ny Rosia amin'ny Ukraine. Izay fomba fijery izay no ampitaiko amin'ireo mpitondra fanjakana eto Madagasikara izay iaonako atoato. Je passerai ce message également aux interlocuteurs malgaches que j'aurai l'occasion de rencontrer. Manitsaka ny zoma olany ataon'ny Rosia ary tsy manaiky ity fietsika ataon'ny ity na ireo rosanina aza raha ny fanazavany masovovaovao ny vondrona eropeana eto Madagasikara hatrany. Et ce que nous voyons, c'est une cruauté particulière. Ny zavatra hitantsika ankehitriny dia feno herisetra ny ataon'ny Rosia. Amanarivo ny ireo olon-tsotra maty, farafakely ny manodidina ny 4,000 eo no maty ao Ukraine. Vao aingana no nahitana toerana feno olona maty. Isa araka izany ny fanadihadiana, ka ireo misy olo-tena ny firenena mikambana miaro ny zon'olombelona dia miantso amin'ny fisokafan'izany fanadihadiana izany mba ahitana ny antony nahafaty ireo olona ireo. Nisy ny fanafiana nataon'ny Rosiana tamin'ny hopitaly, tranon'olon-tsotra sy ireo fotodrafitrasa maro samihafa. Eo anatrehan'izany, mampatsiahy ireo mpitarika rehetra ao amin'ny firenena mikambana fa tokony hiarany sazy mifanaraka amin'izany ireo tompon'antoka amin'izao famonoan'olona izao. Que les auteurs de ces crimes soient redevables de ces exactions. Nisy androany ny valandresaka ny arahana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny masovovaovan'ny vondrona eropeana tao amin'ny Torzital Ankorondrano. Nandritra izany no nanamafisany fa ny vondrona eropeana no voalohany amin'ny mpamatsivola eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Vola manodidina ny 5,7 tapitrisa euro no fanampiana omeny ny vondrona eropeana ho an'ny Madagasikara ka 50 tapitrisa euro natokana ho an'ity taona 2024 ity. Nanamafy ihany koa ny vondrona eropeana fa anisan'ny tompon'antoka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fanafiana tsy ara-drariny ataon'ny Rosia any Ukraine izao. Eo anatrehan'izany nisy ny famatsimbola fanampiny nomeny ny vondrona eropeana ho an'ny Madagasikara ho fiatrehana ny fiantraikany ady ao Ukraine ity ny 7 septambra lasa teo izay mitentina 10 tapitrisa euro. Isan'ny mpamatsy vola goavana ny firenena ny vondrona eropeana raha ny fehiny fanontaniana mipetraka ao anatin'izay ny hoe mety ianao ahoana ny hafanampon'ny vondrona eropeana amin'ny fanampiana ny firenentsika manomboka izao raha toka tsy mbola miova amin'ny fomba fijery sy ny toerany Madagasikara eo anatrehany io ady io raha tsorina dia tsy manameloko isika hatreto na dia fa maro ara ny fiantraikan'izay eto amin'ny firenena kanefa ny vondrona eropeana aza zany mazava ny fomba fijeriny ao anatin'izay ady zay. Fa la fomba voafa kosa indray dia voalohany maneran-tany tamin'ny fanondranana antsokosoko ireo sokatry Madagasikara ny taona 2024 ho ny sampandraraha misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana avy amin'ny Transparency International. Ankoatr'io isan'ny taona ny fatratrarany ireo sokatra endemika ka saina ahondrana raha ny fanazavana. Isan'ny manomevana ny fanondranana antsokosoko ireo sokatra eto Madagasikara ny kolokolo raha ny fanazavan'ny Transparency International. Ary ireo sokatra ao andro no lasibatra voalohany amin'izany. Ahina araka izany ny alany tamingana ireo biby tsy fahita ratsy eto Madagasikara ireo. Ny taona 2024 nahatratra iray alina ireo sokatra nokasaina ahondrana antsokosoko tratra. Nisy ihany koa ireo sokatra miisa 700 izay saika ahondrana antsokosoko tratra tamin'ny taona 2024. Olany fotony izany dia manana misy hoe karazana andraikitra anankiroa. Matetika ry zareo tokony hoe mpiaro ny sokatra satria ny andro io surtout misy ny sokatra izany dia manakasina no sady fady ihany koa. Dia nefa ireo mponina foton'ireo koa tena manampy be an'ireo mety hoe trafiquant na commanditaire izay manafatra an'ireo sokatra ireo ihany koa satria zareo mahita hoe aty misy sokatra ary tsy vetivety ny fanangonana an'ireo sokatra ireo
fa mety hoe misy herinandro na mambolana maromaro zay vao mahavita manangona sokatra maromaro ahafahana manao an'le trafika. Ankoatra ireo loza mandinina ny sokatra ny amin'ny faritra Androy, sehatra maro no voakitika manoloana ny firongatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Ny sokatra dia arena voajanahary eto Madagasikara fa rehefa mitrandraka ny tsy ara-dalàna ny olona dia misy sehatra maromaro voakitika, ohatra hoe le olona makanazy, le olona mitatitra, le olona mivarotra, izay tsy sehatra ao anatin'ny tontolo iainana fa sehatra ivelan'ny tontolo iainana, dia any zany no misy hoe le aiai kokoa amin'ny resaka kolokolo hoe isika zany raha hiady amin'ny kolikoly mikasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna dia tsy isika rehetra mpisehatra amin'ny tontolo iainana ny tokony hiara-iasa ao fa mpisehatra rehetrarehetra tafiditra ao moa zany mazava ho azy ny mpitandro filaminana, ny sehatry ny fitaterana, ny fatiseranana. No tanteraina androany araka izany Atrikasa izay iady amin'ny kolokolo sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary niarahana tamin'ny Transparency International. Ny USAID no amatsy vola ny Tetikasa ka teboka maro no andrasana amin'izany. Tanjon'ny Atrikasa ny anentanana ireo mponina ifotony sy fampiarana ny lalàna manoloana ny kolikoly amin'ny fanondranana ireo arena voajanahary. Iverenantsika ny fanehoan-kevitry ny vondrona Europeanina fa aloha hevitra hafa indray fa tiantoka ho an'i Madagasikara raha toka tsy hisy ny fifanarahana momba ny jonona ny accord de paix amin'ny vondrona Europeanina. Hoy ny masovoany vaovao izay miasa sy monina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vidangany vola takin'ny fanjakana malagasy amin'ny vondrona Europeanina ho fanampiana ny resaka jonona ho isan'ny teboka mampisatra ny fifandresen-dahatra na vaozana ny fifanarahana eo rotonta raha ny fanazavana Mirana Clara. I Madagasikara no matiantoka hoarina amin'ny vondrona Europeanina raha tsy hisy ny marimaritra iraisana amin'ny accord de paix eo amin'ny rontonta hoy ny masehovan'ny vondrona Europeanina androany. Ankoatra ny vola azo mivantana amin'ny fitrandrahana, maro ireo tombotsoa ateraky ny fifanarahana momba ny jono ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavana. Et fondamentalement, je pense que l'inexistence d'un accord est une perte pour Madagascar. I Madagasikara no matiantoka kokoa no ny vondrona Europeanina eo anatrehan'ny tsy fisian'ny fifanarahana ara-jono. Ireo mpanjono ao amin'ny vondrona Europeanina dia manana isa voafetra amin'ny resaka sambo. Raha toka tsy misy ny fifanarahana ara-jono eto Madagasikara, hiala amin'ny faridranomasin'i Madagasikara ireo mpanjono ireo ary hifindrany amin'ny toerana hafa. Ho fanamafisana ny fanaraha-mason'ny jono sy hisian'ny fitrandrahana tsara tatana amin'ny arena voajanahary eto Madagasikara, tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fananana mpiara-miasa tahaka ny vondrona Europeanina ho fahatanterahana izany. Des pêches et pour assurer la durabilité des ressources, je pense qu'il est important pour Madagascar d'avoir un partenaire tel que l'Union européenne. Etsakilany tsy tokony ampitahy ny vola omena amin'ireo firenena hafa amin'ny resaka jono ny fitondram-panjakana malagasy ho hiatra ny faneho-keviny. Tsy mitovy ny vola omena ny firenena tsirairay miankina amin'ny fifanarahana. Karazana hazan-drano iray no kasain'ny vondrona Europeanina ho jonoina eto amintsika, noho izany tsy hitovy amin'ireo firenena hafa izay anjonoina hazan-drano maro karazana izay fanampiana omena ny Madagasikara izay raha ny fanazavana hatrany. Ny vola takin'ny fanjakana malagasy izay mihoatra amin'ny tokony ho izy hoy ny fomba fijery ny vondrona Europeanina. C'est que la partie malgache avait des ambitions assez élevées quant à l'enveloppe. Ny fitondram-panjakana malagasy dia mampiakatra ambony ny sandan'ny vola takina amin'ny fanampiana avy amin'ny vondrona Europeanina entina hanatsarana ny resaka jono. Ny azo lazaina dia tsy afaka manao zara mitongirana ny vondrona Europeanina fa mila mampitovy ny vola omena amin'ireo firenena rehetra miara-miasa aminy satria tsy Madagasikara ihany no manao fifanarahana ara-jono amin'ny vondrona Europeanina fa ao ihany koa ohatra ny nosy Maurice sy ny nosy Seychelles. Ou dans d'autres parties du monde. Donc il y a quand même une certaine égalité de traitement évidemment à respecter. Raha iverenana ny taona 2024 no tapitra ny fifanarahana momba ny jono teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina ary mandeha ny fiaonany amin'ny délégationna rotonta amin'ny fanavaozana izany sy ny fifanarahana vaovao. Ho an'ny vondrona Europeanina antony mampisatra ny firosoana amin'ny fifanarahana, ny fidangana ny vola takin'ny fanjakana malagasy amin'ny valopy fanampiana ho an'ny resaka jono ary maro ihany koa ireo teboka mampijiriry ny fitondram-panjakana. Antony mampanano sarotra ny fahatongavana amin'ny fifanaovan-tsony vaovao amin'ity accord de pêche ity eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina.
fa tiantoka teraky ny fisara ny fifanarahana momba ny jony zay narahantsika zay fa tiantoka teraky ny kalitaon'ny solika amin'izao fotoana izay mahaberesaka ihany koa dia velotarainy ireo mpanjifa solika eto Madagasikara ankehitriny manoloana ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika toy ny lasanty sy ny gazole miteraka fahasimbana maro amin'ireo fitaovam-pitaterana toy ny fiara sy ny moto izany raha ny fanadihadiana natao ankilany mitomby ihany koa ny fandaniana ho azy ireo manoloana ny asa fanamboarana eo ihany koa ny fatiantoka teraky izany eo amin'ny asa fiarina ankapobeny. Abraham Randriamanana. Iray amin'ireo mpanjifa lasebatra ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika iaina tiana laza ny tena n'izay mampiasa ny moto isan'andro ho an'ny fivezivezena nandritra ny fanamboarana ilay moto na intsana ny reservoara ary teo nahatsikaritra ny faharatsian'ny kalitaon'ny lasantsy izy ireo. Dia rehefa novidiana zany le reservoara dia nitetazana tanaty tavoahangy le izy ny roa voalohany nahazo tamin'reto nahazo ohatran'ny ataontsika hoe atonotony ihany le lasantsy hoe reto zany tsy hainay hoe azo ampiasaina ve azo ampiasaina aloha tsy dia nimba zavatra fa le farany le ambony lizy nahazo karazana zavatra ohatran'ny raha ny fahitako anazy zao ty zao ataontsika hoe misy lasantsy efa matsoratsora ihany aloha zao paoziny zao ty ampovoany ty ohatrany misy rano fa ty fatelo ty tsy hay mihitsy zao composant zao hoe inona fa zavatra tsy mbola dia fahitako aloha zao tsy haiko hoe ny laboratoire hoe ny afaka mamantatra hoe ino io zavatra io tsy fantatra hoe fifangaroana rano hoe raha afangaro le izy dia jerevo ny ino zao ino zany zao le rano iny le rano ino le rano iny dia misy iny misy loto kely moa zany dia misy an'ity zavatra ity tsy mety mifangaro mihitsy ohatr' zao le izy dia ity nefa ny any amin'ny farany ambany dia io foana no tsy maintsy raisiny pompe voalohany rehefa mipompo mampiakatra lasantsy izy. Tsy mitsahatra mitombo tato anatin'ny volana maro no fitarainan'ireo mpanjifa solika eto Madagasikara. Antony izany ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika na ny lasantsy na ny gazoala amin'ireo tobin-tsolika samihafa voakasika izany eto an-drenivohitra. Naka essence tamin'ny station iray teto Antananarivo akony dia avy eo nandeha teo amin'ny 4 km teo andeha hanao course kely dia maty ny moto somary kofina aloha zany le tamin'ny voalohany dia za nieritreritra hoe tsy haiko hoe inona ny olana dia nifinoko dia nivelomiko dia velona kely dia nandeha kely teo amin'ny 3 metra teo angambany dia kofina fandroany indray dia avy eo le izy rehefa avy eo tsy nety velona ny moto tsy simba ka satria nenay efa mandeha entretien isan-kerinandro ny moto dia tsisy fiovana mihitsy zany fa tamin'izaho avy napiditra essence mihitsy no nahatonga le moto ohatrany hoe kofina dia avy eo tonga dia maty amin'izay izy zany. Miteraka fahasimbana maro amin'ny fitaovana ny faharatsian'ny kalitaon'ny solika ankoatra izay mampitombo ny fandaniana ihany koa. Ny fahita aloha hoe pompe aloha maty fa tsy fantatra ny injecteur sy anaty motera hoe mbola misy fiatraikany avy e. Ianao zao raha mijery dia mbola madio be ny tamihan'le moto midika zany zavatra moto vantoantety voaingany io tsy mbola nisy zavatra hoe nisy zavatra hafahafa atao fa tamin'ity indray mitoraka ity zany tonga dia hita hoe misy zavatra tonga dia tsy nilamina le izy ny zavatra tsikahatra aloha zany ankoatran'izay rehetra satria izay mampiasa moto betraka lasa sanatria ohatran'ny le moto manao consommation sur consommation nefa moto tsisy olana teknika fa normalna tsara ihany fa ny consommation fotsiny tonga dia hita hoe be dia be le fiakarana amin'ilay izy tsy haintsonina ny station ny pompiste no manao ny ataony na ahoana fa dia tena miakatra be fotsiny le izy tokony mba jerevanareo ny qualité ny zavatra omenareo anay vahoaka madinga fa mijaly zahay ary tena mahatsiaro fahasahiranana tanteraka zahay amin'ny fiainana andavanandro vokatry le qualité an'ilay zavatra sy le prix moa fa tsy iditsika hevitra iny. Manao antsovy manoloana ity tranga ity araka izany ireo mpanjifa solika. Tsy nisy hatreto ny fanazavana nomeny avy eo anivon'ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures mikasika ny faharatsian'ny solika raha niezaka nanontany azy ireo ny mpanao gazety androany. Nanamafy kosa izy ireo fa misy ny dingana rainy amin'ny fandraisana ny fitarainana ho an'ireo mpanjifa. Etsy ankilany, andrasana ankehitriny ny valin'ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fanapohana solika sary ny mpitandro ny filaminana. Miantso amin'ny fiaraha-mientana rehetra ny sekretera-panjakana madity ny zandarmaria pirenena amin'ny fanomezam-baovao mikasika ireo ahitana ny solika mitapoka, eo koa ny fametrahana fitoriana momba izany. Iverina ao anatin'ny vaovaon'ny politika isika fa makasika ny raharaham-pifidianana kosa indray dia teboka maro no tokony hifampidiniana sy hojerena mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana eto amintsika hoy ny antoko HVM tamin'ity androan'ity fifampiresahany izay ahafahana mandrindra ny fifidianana isan'ny tokony atao eto amin'ny firenena manomboka amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Namafisiny antoko HVM androany fa teboka maro no tokony hojerena sy hifampitindihana mialohany hanatanterahana ny fifidianana eto amintsika. Tokony hisy ny fifampiresahana ireo teboka maromaro ireo izay nahitana fanakianana momba ny fifidianana sy ny rafitra hifezan'ny fifidianana izany. Hoe tamina fotoana tonony ahoana moa nametrahana zany sy izany inona ny antony dia fotoana tonony ahoana nametrahana azy dia mbola zay ve vaninandro misy amin'izao fotoana izao
atevitra zany azo jerena eo azo tombanana eo mety sady tsy mety am'izao vaninandro 2023 zao ve bulletin unique raha ohatra tsika mametraka ny 5 isanjaton'ny malagasy a mbola tsy afaka mandray stylo mandray penina mety ve reny resaka délégué eny bureau de vote reny a satria rehefa miala kely ny tanàn-dehibe ianao de le délégué mpanjakana no lehibe ny bureau de vote nefa ny délégué mpanjakana de mahazo baky avany amin'ny ministre de l'intérieur nefa seni tsy anila eny tsy hoe indépendant io mety ve feritrretana hoe mandritra n'izay fotoana mipetrahany seni zay a de miady varotra foana amin'ny mampaleo tena tanteraka ny seni indépendance raha ny fantatra hanatanteraka varavarana misokatra etsy amin'ny foiben'izy ireo etsandraharo ny atoko SVM ny sabotsy ho avy izao izay iresahana manokana ny raharam-pirenena sy ny maro samihafa mila jereny zay raha tiana ny siny fitoniny eto amin'ny firenena ao aloha mandritra ary ao arian'ny fividianana fa ity resaka climat des affaires ty ihany koa dia isan'ny teboka mila jerena raha tiana ny siny fandrarana araka ny tokony ho izy satria ho an'ny androany dia orinasa vahiny ray no naneo ny fahavonona ny trandraka ny sable bitumineux ao Bemilanga olana hoy ny tompon'andraikitry ny orinasany tsy ambola fivoahany fahazondalana sy ny antoka avy amin'ny fanjakana amin'ny fampiasam-bola raha misy ny fiovahany mpitantana eto amin'ny firenena onona sainy taorin'ny fitsirina ny tanterahana vorona isehatra amin'ny fitrandrana ny sable bitumineux ao Bemilanga faritra melaka ny orinasa vahiny China Precision tamin'ny taona lasa no nandefasana ny antoto taratasy fangatana ny fahazondalana tany amin'ny fanjakana ahafana manomboka ny tetikasa raha ny fanazavana saingy tsy mbola nisy ny valiny miayay ihany koa ny orinasa ny amin'ny antoka ho an'ny fampiasam-bola raha ohatra ny solika ivoaka avy ao tsy mieritreritra anao exportation mihitsy fa izy hoe kely eny par rapport amin'ny besoin tena kely de kely ny zavatra azo eritreretra andonanay an'le centrale électrique eo raha Bemilanga fotsiny no atanao a zay tsy mampisy mpampiasa vola amin'io tsy rentable io fa intégrenay les projets misy zavatra ila Madagascar mila fitaratra au lieu d'importer tsy mampiditra manafatra tsontsika fa eto tsika manao fitaratra avoleta anisany reny le vitre de sécurité reny zavatra ngezabe zany tsy misy an'izany eto Afrika akory tsy mbola misy ninona am'izao fotoana zao fa tetikasy io fa mbola mila fankatoavan'ny mpitondra fanjakana manahirana eto amintsika fotsiny ohatra ka mahazo fahazondalana zay androany sao de nyrapitsondray ny olo-kafa de teny hoe tsy taminay io de zay ny manahirana eto amintsika ozina telo no atsangana ao Bemilanga raha mandeha araka ny tokony ho izy ny tetikasa ho iatra ny fanazavana Et le projet il s'agit en première dingana voalohany ho tanterahina amin'ity tetikasa ity ny fametrahana ozina miisa telo ao ny amokatra herinaratra manodidina ny 30 mégawatt eo ihany koa ny raffinerie anodinana ny solika ary ny farany ny fanorenana ny ozina namboatra fitaratra izay ho lehibe indrindra aty Afrika ary amin'ity dingana voalohany ity mitentina $700 ny vola ho ampiasainy c'est 700 millions de dollars. Ouais, 700 millions de dollars. ankoatra ny fahazahondalana mitaky antoka amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny orinasa amin'ny fampiasam-bola izay ho tanterahan'izy ireo iara isendry fikely vetivety anaty doka fo isika ny makasika ny fangatahan'ny mpanakanto mivondrina anatiny omindany tokony ambidirana anaty lahadinika mandritra ny fotoam-pivoriany ny anteny meram-pirenena amin'ity ny atolo-dalàna momba ny zavakanto sy ny soratra io ihany koa ny firongatry mpifindramonina miazo ny renivohitra aza misaraka aminay ary Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 15 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Ndao ampitombotsika ny faritra Rakotrala, analefahana ny fiovantoetrandro eto Madagasikara. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ho fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. Isan-taona, maro ny manapaka ny ala. Maro ihany koa ny manao teviala. Nefa, misy ny roa ifiasa RET Plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala, na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. Vidy zay ny fialan-tsasatra kely tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Angatany ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny omdany ambidirana ao anatin'ny fandaram-potoana mandritra ny fotoam-pivorian'ny anteny mera-pirenena ny volana oktobra ho avy izao ny andinihana ny tolo-dalàna momba ny zavakanto sy ny soratra amin'izao fotoana izao. Ny tolo-dalàna izay mitady ho sakana amin'ny ministera sahady raha ny fanazavana Henri Florian. Tsy mety miravona mandraka androany ny disadisa misy eo amin'ny syndicat ny mpanakanto mivondrona ao anatin'ny OMDA sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Namafesin'izy ireo androany fa efa tady ho sakantsakana ny ministra tompon'andraikitra sahady ankehitriny ilay tolo-dalàna hanatsarana ny tontolon'ny zavakanto sy ny haisoratra. Magnino ara-diso dia alefaso aty fa za koa mba manan'olona ondapo vitsivitsy telo manefatra. Dia le filoham-pirenena niaro an'izy fa le anaindray manao hoe tsy mila an'io fa
lasa personnel aloha tsy misy resaka personnel ao anatin'ny tolo-dalàna nataonay tompoka ary zay mianatra an'izany tsy zay no ampianarana zany hoe laloha doit être un personnel makatsy makary ainay zany nianaranay zany le mandany le filoham-pirenena nge tapitra amin'ny herintaona sao de olona tsy tia mozika ny tonga eo tia nge fa zay no nametraka an'ity mba jejery zay ino enay totra nitaditsy anay a ka zay le resy le izy a zay tsy miady aman'olona aloha zay tsy miady amin'ny lalatina fa lalatina tsy mpihira tsy mpanao mozika sady tsy mpively amponga tsy mpitsoka sifle fa mpanao gazety tia asanay ty mpifaninana zay amin'ny asanay fa tsy mpifahavalo ity tolo-dalàna ity zay angatahan'izy ireo mba harosa ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra ny fivoriam-be ny anteny miaram-pirenena hanompoka ny tapatapaky ny volana oktobra ho avy izao. Zavatra edivanay zany amin'izao fotoana io a dia hoe mba hodiniana amin'ny session ny assemblée manaraka io a le tolo-dalàna makasika anay ity mba hivahan'le olanay amin'ny ministera farak'izay malaky azo atao moa zany. Lalana moa zany dia hoe mbola mandeha l'assemblée dia mandalo sénat dia aveo mbola mandalo ACC ka mba tianay mba handroso zany le izy mba ambaranay amin'ny fomba ofisialy mihitsy hoe mba tsy hisy sakatsakana le fanatanterahana an'le izy. Izay moa zany hiezaka iona amin'ny ramatoa lehiben'ny androm-panjakana ny assemblée fa na izany na tsy zany a izahay koa dia izay mahatonga andreo namanay be dia be ireo eto hoe mana mafy zay fa tena tolo-dalàna avy taty aminay mihitsy io zavatra io. Inoan'ireo mpanakanto araka izany fa ity tolo-dalàna ity no hamahany olana misy amin'izao fotoana izao sy ny fitsabahan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny raharaha an-tokantranon'izy ireo. Tsy ando marina fa mbola tantara tsy vitsy zay ho amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny mpanakanto fa ambony tany mpifindra-monina eto andrenivohitra amin'izao fotoana araka ny songadina nandritra ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny fifindra-monina andrenivohitra no tontosaina tamin'ity androany ity. Lafiny zavatra maro no mampirongatra izay raha ny fanazavana antony nanamafisany teo anivon'ny commune fa hisy ny fijerena vahaolana mahakasika izay. Mahatratra 7 faingo 7 isanjato ny tany fifindra-monina makany andrenivohitra raha ny eto Madagasikara. Tanora 10 hatramin'ny 470 taona ny ankamaroan'izy ireo. Araka ny antotanisana voakan'ny Instat tao anatin'ilay fanisana akapoben'ny fahatelon'ny mponina sy ny toeram-ponenana na ny RGPH 3 izay nataony taona 2012 sy 2020. Antony maro no mahatonga izany raha nambarany teo anivon'ny commune. Isan'izany ny eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny lafiny sosialy. Araka ny tantara maro ny antony mety nahatonga azy mifindra-monina hoe amonjy tsy Antananarivo ihany fa ny tanàn-dehibe. Ny asa zay nilaina asa mpanjakana zay nilaina olona nianatra raha izay aloha ary faharoa manaraka an'izay ny antony dia ara-ekonomika mitady ravinahitra izy aty angamba no hitany hoe tokony misy mpamatsy anome vokatra azy na mpanjifa hividiny vokatra avy any aminy ka mazava ho azy fa mifindra an-tanan-dehibe nanomboka tamin'ny taona 80 maro ny olona mifindra an-tanan-dehibe. Tanjona hetsika nataon'ny commune renivohitra Antananarivo androany ny tadiavam-bahaolana nampandrosoana ny tanàna eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra miainga amin'ny fifehezana ny fitombon'ny mponina raha ny fanazavana. Ijerena ihany koa ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana, ny fifamoivoizana ary ny tsena eto Antananarivo. Tsy ny fifindra-monina no antony ny anovan'le toe-karena fa ny fizotran'ny toe-karena no mahatonga ny fifindra-monina. Ny ben'ny tanàna ny reto manodidina n'Antananarivo renivohitra dia miara-miasa tokoa ary mifanometanana amin'ny ben'ny tanàna ny eto Antananarivo. Ny fiara-miasa dia ny any amin'ny tsena indrindrindrindra satria zay no mahatonga ny olona mifindra sy mifamezivezy amboarina tsara ny tsena sy
ny polisy municipale. Tsy aivina no voizina nandritra ity famelabelalakevitra ity ny kolotsaina sy ny Asin'Antananarivo. Isan'izany ny tantara izay nanamarika ny tanàna Antananarivo, ny toe-panao, ny fahaiza-miaina, ny fiarahamonina ary ny fifanajana amin'ny fahasamihafana. Fa maro ny antony mampiakatra ny tahan'ny fifindramonina miazo ny renivohitra hatrany amin'ny 7 faingo 7 isanjato amin'izao fotoana izao. Mitazona ny larina voalohany amin'izany ny tsy fisian'ny asa ireo tanora avy any amin'ny faritra tonga eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Vitsy anefa ireo orinasa mandray tanora tsy manana trakefa raha ny eto an-drenivohitra Gaeton Andriatsilavo. Ambety tenin'ny mpitondra fanjakana ombenombeny ny famoronana sy ny fampananana asa ireo tanora malagasy amin'ny alalan'ny fananganana orinasa. Mbola tsy voavahy zany ankehitriny ary mitombo isa ireo tanora tsy anasa. Isany misedra izany ireo tanora amin'ny distrikan'ny Morafenibe, faritra Melaky. Le zay olana tsy fananasa zay any toerana dia voatery mitsoka miakatra an-drenivohitra ny tanora zay manana fahalalana zany mianatra na vita fianarana satria raha tokony izy ny olona ray rehefa mahavita fianarana dia tokony verina any an-tandrazany mba ahafahany mitondra fampandrosoana zany amin'le toerana ny poirany. Or nefa le asa atao any mihitsy no tsisy dia aleo mandositra ka vahaolana rosinay zany dia ny resaky fitrandrana zany be ambilanga sy tsy miroro fa indrindra fanamboarany ny RNN satria raha tsisy ny lalana tsisy ny fampandrosoana io ny lakile voalohany. Raha ny hita eto an-drenivohitra mihamaro ireo orinasa miasa ho an'ny any ivelany na ireo antsoina hoe externalisation. Miteraka asa eto an-toerana izany saingy vitsy ireo mpampiasa mandray mpiasa tsy manana traikefa na ireo tanora vao navita fianarana ka misandatra asa. Ho an'ity orinasa misehatra amin'ny fitantanana kontim-bola frantsay ity, ny fahatsapana ny fasarotana ny anen'izy ireo fony ny tady asa tany aloha no antony andraisan'ireo tanora misandatra asa raha toka mahafeny ireo fepetra takina. Izay anisan'ny vitsy angamany amin'ny société no hoe mandray débutant fa zay miezaka mandray débutant raha ohatra kosa nefa ankamafe ireo fepetra ilainay zay avy ato anatiny zay dia miezaka manome formation mifanaraka fa kosa ho tsy maintsy misy critère ohatrany hoe tsy andeha afaka anao comptabilité ohatra raha ohatra ka nanao médecine tsy maintsy mba misy minimum na profil ihany zany dia davina dia rehefa ohatra zany dia miezaka satria na tsikaritra izahay na hita izahay tamin'ny nandeha nitady asa roapolo taona tany aloha. Isan'ireo orinasa vao nisokatra ity mikirakira fitantanana kontim-bola frantsay ity ka any Frantsa ny mpanjifa. Ny safidy raha hiasa amin'ny malagasy izy ireo no ny fahitana fa mihasarotra ny mahita pahay kontim-bola any Frantsa sy Eropa ankehitriny ary hita sy tsikaritra ihany koa fa mahay ary mahafeny asa ny tanora malagasy. Na izany aza mbola maro ireo tanora manana talenta sy fahaiza-manao na vita fianarana voatery manao asa hafa, asa tsy mifanaraka akory amin'ny fianarana noratoviny. Fa manaitra ny fitondram-panjakana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-palema ny roapolona ao amin'ny faritra Melaky amin'izao fotoana izao. Tsy mifidory ireo dahalo ary mandravatra amin'ireo tanàn-dehibe. Ankoatr'izay mijanona ho fampanantenana trany ny ataona mpitondra amin'ny fanamboarana ny lalana mainty rano sy roa mandidy raha ny fanazavana trany. Onona sainy. 5 alina sira etsy hatramin'ny 5 alina soro etsy ariary ny sarandalana mainty rano sy roa mandidy izay lalana amin'ny 700 kilometatra ary atao 3 hatramin'ny 5 andro vokatry ny aratsindalana. Manoloan'io toa misy faritra sy distrika adino fa tsy araky ny ambaran'ny mpitondra hoy ireo zanaky ny faritra. Tsapanay fa ohatrany latsa-danja ary faralahiny amin'ny faritra rehetra ny faritra Melaky nefa betsaka ny resaka hoe misy potentiel manan-karena tokoa zany faritra zany nefa raha tsy hiteny aho afa-tsy ny fifandraisana amin'ny faritra manodidina dia tsy misy na iray azy. Ny lalana tanety dia mampikaikaika eritrereto fa eo amin'ny 400 kilometatra mahery eo ny lay avy ao Tsiromandidy makany mainty rano nefa alaina ao anatiny ndroandro sy tapany ary ny sarandalana amin'izay dia tsy tapesipesenina nefa ny amin'ny faritra hafa zany 400 kilometatra zany dia alaina tapakandro. Nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra hatramin'izao ny janofo fampanantenana ny fanamboaran'io lalana io ho hatrany ny fanazavana ratsy ny lalana mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Nandritany taona maromaro zay dia nirongatra zay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana faritra Melaky ary hatramin'izao
ohatra amin'izany ao amorafenibe ngeka ny inona moa zany omby zay ao anatin'ny morafenibe amin'ny isak'alina dia saika isaka herinandro misy alatromby foana misy asandahalo ihany saika vao maika ave any ambanivohitra agny dia be tsy mandry tsisy tso ny omby na dia iasana aza tsisy de jerena fotsiny ny tanimbary farany tanana fotsiny aza no manao an'le asa an-tanimbary ka na de vokatra zany ny vokatra fambolena rehetrarehetra na ny vary io na ny resaka mangahazo sy ny sisa dia noho izay tsy fandrem-palemana zay noho izay tsy fisiny omby zay dia lasa tsisy vokatra lasa noana le olona lasa kere le olona lasa mosary ny faritry melaka nanaitra ny mpitondra fanjakana androany ny zanaky ny faritry melaka ijery ny zava-misy any an-toerana izay miaratsy andro manalina na eo azy ireo arenakibon'ny tany mampalaza azy raha tsy ilaza afa tsy be milanga sy tsy miroro lafomba vao hafa kosa indray dia teboka many no ilaina fanavaozana sy fanatsarana amin'ny fitantanana ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina nisy araka izany nitetika asa GPS na ny gouvernance paix et stabilité izay no volavolainy COI na ny commission de l'océan indien fametrahana fanjakana maro toerana fandriam-pahalemana ary fifanakalozana eo amin'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina no isan'ny tanjona lehibe ao anatiny tetika asa amin'ny total 20 tapitrisa euro ny tetika asa izay hovatsiny AFD vola hoy ny folohan'ny filakevitry ny COI mpisolo toerana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika asa tamin'ity androany ity hafana amin'ny mpanazavana ny résultat attendu araky nazavainy ireo mpisehatra atao dia ananana fanjakana maro toerana aloha voalohany indrindra tsisy na crise eo amin'ireo no samy hafa ireo ahafahantsika manana fandriam-pahalemana manodidina antsika rehetra ahafahandreo vahoaka amin'ireny no samy hafa ireny misitraka ny are-pirenena zay hitondra ny fampandrosoana ao amin'izy ireo mazava ho azy fa voalazany tao tokoa ny amin'ny resaka hoe fisina fifidianana dia ny voalohany indrindra ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpanao gazety zay no voalaza teo zay misy projet iarahana anatin'io GPS io zany eo amin'ny fialana ihany koa ny fisoroana maromarina koa ny mety fisehoany zavatra mety manontoana ny fisina fifidianana sy eto Madagasikara fotsiny fa amin'ireo osy rehetra manodidina antsika vaovao ny kolotsaina kosa indray dia iray amin'ireo komuna anatin'ny distrika Navaradrano ny sitraka ny hetsika festival Angaredo nandihan'ny fafito ambifolo ny komuna manandrina ny Angaredo izay hetsika natao hanabeazana sy ampafantarana ireo kolotsaina ho an'ireo ankizy malagasy amin'ny alalany mozika Abraham Randriamanana ny toteny amin'ny komina manandrina distrika Navaradrano ny hetsika ara-kolotsaina festival Angaredona nampiavaka ny andihan'ny fafito ambin'ny folo ny Angaredona tamin'ity taona ity ny fanatanterahana izany teto amin'ny faritra Analamanga izara efatra fisotro ny Angaredona raha nambaran'ny tompona andraikitra mazava loatra fa le kolotsaina resantsika eto dia le hoe kolo olona saina fanahy fahendrena zany hoe rehefa koloina ny olona manatsaina manam-panahy dia manana fahendrena izany dia ezahana ampitaina amin'ny tanketsana ny taranaka zany mazava loatra fa rehefa ny olona ny voakolo milamina dia mazava loatra zany fa ilamina ihany koa ny tontolo iainana satria hoarovany taniny hoarovany daholo ny zavatra manodidina zay manome aina azy dia natombokay tamin'ny sekoly tsy miakina zany tamin'ity taona ity dia faharoa ny kolonga amin'ny lalao zay famerenana indray ireo kolotsaina kilalao kolotsaina zany zay efa fantatsika loatra raha manosika pneu ohatra fifananana io zany manosika kalesa ny tongotrazo kinarinarina ny fanorona sy ny maro hafa dia ny sokajy fahatelo indray dia le resaka fizahantany fampiroboroboana fizahantany anatiny tombony ho an'ny komina manandrina ny fisitrahana ny hetsika ara-kolotsaina roa izao raha nambarany ben'ny tanàna ny komina manandrina dia anisan'ny tsy dia mba fety loatra raha zay ny lezana azy kanefa dia ny androany moa tsy fety fa dia fanovana totsaina ho an'ny ankizy zay dia mety amin'ny komina manandrina ny zavatra misy toy izao ary ny rarina ary dia mba hisy zao zavatra izao atao hoe indray isam-bolana ohatra na maninona moa zany na indraisan-kerinandro mba ahafahana tsarana ny ina moa zany atao hoe ny toe-tsain'ireo ankizy ireo sy mpondra eto tanàna mamaimpona ary misokatra ho an'ny rehetra ny festival Angaredona andihan'ny fafito ambin'ny folo raha ny fanazavana hitoetra amin'ny sabotsy faefatra amby roapolo ny volana septambra izao eny amin'ny komina Ambohimanga ny hetsika ho an'ny faritra Analamanga
festival zany a fetiny tonga ao an-tsaina voalohany iny mozika sy ny lalao dia tia ny sakafo miaraka aminy ao anatin'izay ho tontosaina ny 7 septambra hatramin'ny voalohany volana oktobra ho avy izao nihetsika salon de la gastronomie andian'ny fahavalo hetsika fanao ny alliance française andavamamba isan'ny taona entina amboarany ireo tanora misehatra amin'ny tontolon'ny sakafo raha ny fanazavana Daniela Minoarso. Olana tsy ahafahan'ny tanora mivelatra ao amin'ny tontolon'ny gastronomia na fandrinana sakafo eto amintsika ny tsy fisian'ny famatsim-bola fa eo ihany koa ny tsy fampinitran-kefa ahamatsiana azy ireo raha ny fanazavana. Manoloana izany, iverina manomboka ny 7 ary tsy fanaratsy ny voalohany volana oktobra ho avy izao ny tetikasa salon de la gastronomie andian'ny fahavalo. Etsika karakarain'ny Alliance Française andavamamba anampy ireo tanora misehatra amin'izay tontolo ny fanodinana sakafo. Izy io dia etsika fanao isan-taona isaka volana septambra izay sehatra iray fampivoarana sy fanomezana sehatra ireo tanora sy orinasa madinika izay misehatra eo amin'ny resaka gastronomie sy resaka fanodinana sakafo. Amin'ity taona ity miavaka ny salon de la gastronomie siblena manokana ny tanora sy ireo mpianatra eo amin'ny sehatra ny restauration sy ny hôtellerie. Ankilany, miahita taratra ankehitriny ny fivoarana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fanodinana sakafo eto amin'ny tsika raha ny fanazavana. Amin'ny resaka gastronomie ny antony tena hoe nanoananay ireo tanora zany izay misehatra eo amin'izay lafin'izay dia hitanay hoe voatra be ilay izy ary betsaka ny tolotra ary betsaka ireo izay mirotsaka eo amin'izay sehatra izay manana fahaiza-manaony diversifié be koa ny eto amintsika tsy resaka hoe sakafo vita eto sakafo malagasy ihany fa efa ohatrany hoe présent eto amintsika tao izany karazana sakafo rehetrarehetra ary betsaka ireo tanora sy ny orinasa madinika izay misehatra eo amin'izay lafin'izay. Isy ny karazana atrikasa sy fivoriana entina manofana ireo tanora mandritra n'ity etsika ity izay andrasan'olona manodidina ny 5,000 raha nambaran'ireo tompon'andraikitra hatrany. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Olona an'arivo no nanatanteraka fihetsiketsehana ho Malta ny Russie taorian-tafa mikasika ny anatontosana opération spéciale izay ny antsoin'ny filoha Vladimir Poutine réserviste miisa 3 hetsy ady any Ukraine. Nandritra ny hetsika mahery ny 350 no nosamboriny mpitandro ny filaminana. Ne touchez pas à nos enfants. Nidina an-dalambe nanatanteraka hetsika faobe naneho ny tsy fankasitrahana ny tafa nataon'ny filoha Vladimir Poutine omaly mikasika ny hofanatanterahana opération spéciale any Ukraine izay niantsony réserviste mahery ny 3 hetsy ny mponina any Russie. Anarivony izay tamin'ny tanàna mahery ny 27 ny sy ny fidinana an-dalambe ity. Azaka tia na zanakay tsy manaiky ny ady izahay io no antsoantso nataon'ireo mpitokona. Tsy nomany ity hetsika nataon'ny mponina ity no ny fahaterana taorian'ny fanambarana ny fanamafisana ny ady ataon'ny Russie any Ukraine no antony hetsika. Mahery ny 330 ireo nisamborin'ny mpitandro ny filaminana omaly nandritra ny fidinana an-dalambe io. Fitanana ponja anatin'ny 12 taona na fandefasana azy ireo iady avy hatrany no ahina ho sazy hatra amin'ireo voasambotra. Maro tamin'ireo mpitokona sy ireo voasambotra no vehivavy. Ratsahivina tany amin'ny ady lehibe faharoa no nisy ny antso réserviste iady miisa mahery ny 3 hetsy farany. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo tao anatin'izay 3:20 minitra nitondrana ny fampalalam-baovao izay mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tompoky lasy tompoky vaveloma tompoka.
ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.